tompoko lahy sy tompoko vavy eo anatrehany savorivory tato ato manodidina ny lisy mpifidianana dia mitondra fanazavana mba hampitony ny be sy ny maro ny seny raha tsy aivina ny zavanitranga dia nanao fanambarana manodidina ny famaranana vonjomaika ny lisy mpifidianana ny senia tamin'ny zoma 20 febroary lasa teo ary namoaka antotamalika vitsivitsy voalaza niaraka tamin'izany ny isan'ireo olona manana kara-panondrom-pirenena mitovy ao anatin'ny lisitra niteraka ady hevitra lalina teto amin'ny tany sy ny firenena zany ary niteraka ihany koa fanakianana mahery vaika ho an'ny seni marina fa raha atao fijery maimaika dia tena manaitra tokoa ny zavatra voalaza ka mahatonga ny sasany amintsika hiteny fa misy ny osoka na sanatria fanodikodinana eo amin'ny fikirakirana ny lisy mpifidianana misy aza ny sasany amintsika dia mitady hevitra anafoanana ny safidim-bahoaka eo anatrehany ny trangan-javatra iny miangaviny rehetra nefa zay mba ho tony ary hiara makafaka sy tsakotsako ireto toe-javatra manaraka ireto fa tsy hinana ambolony voalohany dia amafisinay fa tsy olona miverimberina imbetsaka na doublon ireo olona ireo fa olona samy hafa manana kara-panondro mitovy zay zavatra zay dia mila mazava tsara eo amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo tsy doublon reo fa olona samy hafa manana kara-panondro mitovy noho izany tsy mahakitika velively ny fahamarina ny fifidianana izany zavatra zany satria nanatotosa atsakany sy andavany ny fifidianana ireo olona rehetrarehetra ireo satria ny amin'ny birao mpifidianana dia tsy ny numéroan'ny carte d'identité nationale no verifien'ny birao mpifidianana fa ny identité an'le olona faharoa tsy trangan-javatra vaovao ny fisiny io tsy fahatomombanana io fa toe-javatra efa nisy foana tao anatin'ny lisy mpifidianana nolovaina ary ny tombotsy kelikely nanomboka tamin'ny fanavozana ny lisitra refonte tamin'ny 2012 efa tao anatin'ny lisy mpifidianana foana zany io zavatra io ary ny tombotsy kelikely tao anatin'ny lisy mpifidianana ny fahatelo dia mipetraka ny fanontaniana hoe maninona ary ny tsy voahitsy izany fahatomombanana zany eo anatrehany lalàna manan-kery tompoko eto amin'ny firenena dia tsy manana fahefana hikitika ny zavaboarakitra rehetrarehetra ao anatin'ny lista ny seni raha tsy eo anatrehany tompony noho izany raha tsy tonga eny amin'ny fokotany ny mpifidy manamarina mombamomba azy dia tsy hisy mihitsy ny fanotsiny faefatra nisy ny fitsiriana nataon'ireo manam-pahaizana iraisam-pirenena ao amin'ny OIF manodidina ny lisy mpifidianana ny vokatry zany fitsiriana izany dia nanaovan'izy ireo tatitra teo anatrehany mpiara-miombonantoka rehetra voaresaka tao anatin'izany tatitra izany ny tsy fahatomombana ny lisy mpifidianana fa ny filazana kosa fa tsy mahakitika ny fahamarina ny fifidianana zany no izany afaka miroso ao anatin'ny fifidianana Madagasikara dia nandrosotsika menakavy ny rahantsika rehetrarehetra nahita zany
ny seni tsy nanafina mihitsy ny tsy fahatomombana ny lisym-pifidianana fa niantso ara ny mpiara-monina ijery ny zavatra zay voarakitra tao de ny rahantsika nahita teto fa tsy tomombana ny lisym-pifidianana fa nefa nle tsy fahatomombanana ao anatiny tsy mahakitika ny fahamarinany fifidianana raha nandroso ao anatin'ny fifidianantsika. Fahadimy, nisy koa ireo nametra-panontaniana ny laza fa hoe maninona no izao vao manao an'izany fanambarana mahakasika an'izany tsy fahatomombanana zany ny seny. Voalohany tompoko, rehefa vita manontolo tao anatin'ny filaminana tanteraka ny fametrahana ny androm-panjakana rehetra teto amin'ity fireneny ity, kanefany ny verimberina matetika ny fanakianana manodidina ny lisym-pifidianana dia ny safidy izay no hoe ny fanatsarana ny lisym-pifidianana zany no anjara didy manaraka zay hiatrehany seny. Ny faharoa, ao anatin'ny fepotona fanavozana isa-taona ny lisym-pifidianantsika nanomboka tamin'ny voalohany volana desambra ary ny farana amin'ny fahadimy Mey ho avy zao. Ny tiana olazaina am'izany de tena ao anatin'ny fotoana fanentanana zao mba hahafahana manitsy ny tsy fahatomombanana rehetrarehetra ao anatin'ny lisitra, ary zay ihany tsy misy mihoatran'izay nampatonga ny seny nanao an'iny fanambarana io. Ho famaranana ary dia fitininay amin'ny tarikevitra anankitelo ity fanambarana ity. Ny voalohany de finiavana anatsara sy fangararana no mitarika an'iny fanambarana iny, zay lasa mivadika zavatra hafa moa izy am'izao fotoana zao rehefa ohatra ka voizina ara-politika le resaka. Ny faharoa, manentana ny be sy ny maro zahay mba hanatona ny fokotany anamarina mombamomba ny lisym-pifidianana, mombamomba azy eo anatin'ny lisym-pifidianana, satria izay reriany aloha hatreto no fomba anatsaratsika an'io lisym-pifidianana io. Ny fahatelo sady farany de tsy nirinay mafy de mafy fa ny fisian'ny olona manana kara-panondro mitovy ao anatin'ny lisym-pifidianana dia tsy mandiso velively ny voka-pifidianana na manala ny mahalanim-bahoaka ireo olom-boafidy rehetrarehetra eto amin'ity fireneny ity. Tsy misy akanavaka, misy olom-boafidy am'izao fotoana zao zay manakina arany am'izao fotoana zao nefa ny lany tamin'ny alalan'io lisym-pifidianana zay hian'io tsy manafaka velively ny mahalanim-bahoaka azy zany zavatra rehetrarehetra zany. Eo anatrehan'izany rehetra zany dia mangataka ny rehetra zay mba hotony aoka hotohizana ny fahendrena zay notafiny reo candidat politika hatreto ka nampiaiky volana ny continent afrikanina ray manontolo sy zao tontolo zao. Aoka ny tombontsom-pirenena no iarahantsika mibanjina ary aoka ny vahaolana eo amin'ny fanatsarana ny lisitra no iarahantsika mitady, dia ho samikain'Andriamanitra avokoa isika rehetra, masina ny tanindrazana. Après les déclarations à la docteur, Talouanto, de la paix, mais surtout dans l'opposition campagne sur les députés de la métropole, on a métier de la scène. De faire de la famille, ici, voilà, ici, à Fifta, de la Rosa, à Waton, c'est bien à toi, quand on a une année, quand on dit, à m'enseigner, si vous avez ça, misaotra besaka tompoko mikasika ny hoe tokony ametraka fiarana ny seny dia nomenay teo tompoko ny fanazavana manodidina aniny trangan-javatra iny. Tsy misy na kely akory raha satria mieritreritra ny hafa zany fa hoe misy manipulation ao anatin'le trangan-javatra misy tsy misy na kely akory arany adosony ty seny ity eo anatrehany trangan-javatra misy iny fa anomalie
efa misy ao anatin'ny liste électorale hatramin'izay iny a, ary ny antisémity arany a ny hoe avoaka amasombahoaka mba ahafahana anatsarana zavatra. Zay ve tompoko ny tokony anaovanay a démission. Nisy a fifidianana be da be teto, mipetraky tsika any amin'ny contexte mialoha 2024. Itsika rehetrarehetra niaraka ny eritreritra fa ny 2024 dia hiteraka loza sy fatiantoka angezabe ary fahavoazana ho an'ny firenena. Lanona tompoko ny fifidianana, zay nitranga rehetrarehetra hatreto ka tsy hitako tompoko hoe zany ve ny tokony ametrahan'ity senity fialana. Zay zany le valin'izay zavatra zay. Manodidina ny antoka hoe inona le antoka ho ataon'ny senia mikasika amin'ny fifidianana manaraka. Raha ohatra ka tafiditra ao anatin'ny mandanay zay fifidianana manaraka zay, dia tsy misy zavatra miova amin'ny zavatra zay nataonay ao anatin'ny hatramin'izay a, dia ny fangaraharaana, ny fahitsiana, ny fahaleovan-tena ao anatin'ny fitantanana zavatra. Fa nefa ny ho tsapatsika zao a, fa ny fangaraharaana dia misy vidiny ngezabe, fa tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao ny fangaraharaana. Tsy nisy a mpitondra sy mpitantana fifidianana nangarahara no ity senity a, ary nanana fahaleovan-tena izy a, na ho iza ho tezitra ao anatin'izay le fangaraharaana zay, dia nanana fahaleovan-tena tanteraka ny seny hoe zay ny marina, ny lazaina ny marina mba ahafahana manova ny zavatra tsy mety ao anatin'le trangan-javatra. Ka ny valiny zany tompoko dia hoy izy zay hoe raha hatreto aloha raha ny zavatra vita hatreto tsy hoe sanatria midongo toerana, ary ny toerana ipetrahana eto efa kely dia kely nge sisa, fa tsy hoe mbola ela be ny toerany senity eto dia tsisy na kely akory arany a anaovanay a fialana zany a eo anatrehan'ny trangan-javatra misy a amin'izao fotoana izao. Voalohany hoe ahoana ny redresenan'ny fahaiza, satria milaza nareo hoe izay nataon'le fanazarana, izay nataon'le namoanany chiffre hoe misy aretanao maliny reto tamin'le fanambarana hoe tsy afaka mitika senia raha tsy ao maso amin'ny tokony amin'ny anaty liste électorale. Ahoana ny redresenareo amin'io zany, satria rahantsika malala tsika pirenena malagasy tsy dia mazoto malala hatramin'ny siny seni depuis 2012 raha tsy diso 2009-2010 manentana foana no resaka liste électorale fa mitovy tsy raha olona le izy. Ahoana zany ny redresenan'le fay io mivoaka misy numéro anakarapanao GDP tsy ampovy mety atsoanarana mitsandrano. Ahoana ny redresenan'le fay fa ahoana anarak'izay afiaizy vina metan'le olana mety somary vatana misy administrateur civil ao aminareo, misy mpainalana afiaiza ny fay inona ny antony mety nahatonga hoe misy numéro anakarapanao zatovy a ministre ny intérieur maly avaky maly eroerina hoe c'est pratiquement impossible hoy izy, satria ny registre any amin'ny district raha mety isanandro misy vérification nefa le fait hoe il y a plus de million de ce numéro anakarapanao manana afiaiza zany ny fay aiza ho aiza anatin'ny administration, aiza ho aiza anatin'ny administration électorale éventuellement mety misy fay mety azo divaina ve izy, satria izay mantsy mampanontany hoe ahoana ny impossible zany. Za zany mety misy olona ny daolany mitovy anakarapanao zany fa ahoana ny tokony atonga izay. Misaotra betsaka anao amin'le fanontaniana. Ahoana ny fomba iredresenan'le izy, dia efa nolazaiko teo hoe izy io ange nanomboka tany amin'ny refonte tany amin'ny taona 2024 zany a nanomboka nisy io zavatra io a, dia mitombo tsy kelikely isa-taona zany, zay le fomba fipetrakan'le izy. Dia cumule zany a io resahantsika amin'izao fotoana izao hoe rehefa manomboka tena betsaka loatra le izy a, dia tsy maintsy a resahana zany a mba ahafahana manitsy an'le izy. Ahoana ny fomba iredresenan'le izy a, zavatra anankiroa no azo amalinan'le izy a eto zany. Zavatra anankiray voalohany a, ny a court terme dia any miverina any amin'ny fokotany daholo ireo zavatra rehetrarehetra ireo zany amin'izao fotoana izao a, ka
raha ohatra ka voentana ny vahoaka mpifidy zany a dia ny vahoaka mpifidy a no manitsy an'le trangan-javatra mitranga eo amin'ny fitondrany a ny fanamarinana eny am-pelantanany a ahafahana manitsy an'le lisom-pifidianana zany. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa zany a dia tena efa mamerimberina an'izay zany hoe misy volonté a tokony efa isotsika ahafahantsika mivadika miala amin'io système alphanumérique io zany. Fa io alphanumérique io a no miteraka fahavoazana be da be a zay zao rahantsika mahita zao. Efa tonga mandeha any amin'ny zavatra mandroso kokoa tsika, asa ve tonga hatrany amin'ny biométrie tsika sa inona ve le zavatra hojerevantsika mba ahafahana zany a tena hoe mahazo a lisom-pifidianana zay tsisy a adi-hevitra tahaka an'izao intsony. Zay zany ny fanontaniana voalohany. Ny fanontaniana anankiray faharoa hoe avy aiza io lesoka io? Misy aloha zany a tsy maintsy anjara andraikitra ny senia ao anatin'le zavatra satria zay no averimberina foana zany amin'le système alphanumérique raha manontany anareo aza firy amin'ny presque 18 000 fokontany manerana ny Madagasikara no tena mahay manoratra ny any amin'ny fokontany zany. Firy mba manentana antsika zany mba hampanao enquête par rapport amin'izay zavatra fa manodidina ny 18 000 zao ny isan'ny chef-pokotany zany a aton'ny olona ahafahana manao an'le fanasarana an'le lisom-pifidianana. Firy amin'izy ireo zany ny tena afaka manoratra ka ho afaka déchiffrena zany eo anatrehany centre informatique de district rehefa avy eo. Izay zavatra zay anjara didin'ny CENI. Fa ny akoatran'izay zany dia tsy hiditra ao anaty polémika zany izahay satria tsy miteraka fandrosoana eto amin'ny firenentsika ny akoatran'izay zavatra zay zany. Pratique rehetra jereboa avy amin'ny jona andranatofino hoe tsy polémika ihany le izy fa asa hoe polémika ve ny fanontaniana hoe tokony izy ve ny fanadiadiana manoloana ity tranga ity. Izay zany dia tena misokatra tanteraka amin'izay mety ho fanadiadiana rehetrarehetra satria araka ny efa fantatsika ny CENI zay tantaninay zay dia ange dia mijoro hatrany amin'ny fangaraharaany. Ka raha ohatra nika mety hoe misy ny fanadiadiana externe manodidina an'izay zavatra zay malalaka misokatra tanteraka ny CENI. Fa izay à l'interne nefa mener investigation isan-tokony par rapport amin'io zavatra io fa mbola tsy hita moa zany hatreto hoe inona ny tena vokatra. Fa rehefa hita zay zavatra dia tsy maintsy ho atolotra antsika ihany hoe reto no ampahany hita par rapport amin'ny zavatra atao anatin'ny CENI. Sotra betsaka antsika ary dia samy mitain'Andriamanitra loha antsika rehetra.